Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray ny amin'ny fatratrarantsika nyty maraina mahafinaritra ity fiadanan'ny tompony eo aminao sy ny ankonanao. Mpifaliana no iaonantsika eto samby salama vatana, salama saina, salama fanahy ary manonona mandrakariva ny fahasalamana avy any an-danitra ikorina ny fiainanao. Tononoka ihany koa ny fiarovan'Andriamanitra ny amin'izay rehetra anananao sy ny ankonanao. Ny lesona ianarantsika amin'ity maraina ity dia hoe ajaony manodidina anao fa tsy fantanao zay ho fiovany. Misy ohabolany malagasy zay moa dia hoe aza tositosika ozy ny ondribotry fa tsy fantatra zay anao kambana. Arabaon'ny olo mandalo fa tsy fantatra zay ho rafozany. Ka eto tsika dia iresaka manokana ny amin'izay satria betsaka loatra ny toetra ny olona zay mila ovana ny amin'ny tsy fahaizana manaja ny hafa, ny amin'izay mety hoendrika fanambanimbanina ny hafa, indray na io vadinao io ara lasa ambanimbaninao, mpiarabelona aminao lasa tsy omenao considération, adininao fa possible mbola iova ny fiainan'io, mety mbola hoavana io. Jerevitsika tsara fa iza moa nanampo an'izany Jesosy zany ho lasa mpanjaka ny mpanjaka nefa tao an-tranon'omby izy no teraka. Tao Nazareta izy no teraka ary tena hoe azo lazaina tamin'ny endrika somary tsy nampino an'izao tontolo zao natongavany teto ambony tany. Mety misy amintsika meno anahy tena ao anatina ka ohatran'izay mihitsy, mety ahilikiliky ny fiarahamonina ianao, mety tsy asian'olona valeurany mihitsy satria tsy miasa, mety tsy de considéré ny fiarahamonina loatra noho ny enti manana zay tsy mitovy amin'ny ny hafa. Tsarovy ty hafatra ity hoe ajaony manodidina anao fa tsy fantanao ny zavatra iovatsoatsy. Ny amo rehefa mampianatra dia maka foana référence biblique ary tantara nisy tao anaty baiboly no entiko ampahirezana sy hitondrako ny fampianarana. Vakio ny tantaran'i Estera, nisy vehivavy anankiray antsoina hoe Estera zay lasa vadina mpanjaka. Izy io dia tsy mananana ray aman-dreny zay mba nitaiza azy, fa azo lazaina hoe olona kamboty, tsy nanana ray sy reny izy, fa ny cousin no nampisakafo anazy. Cousin no nampisakafo anazy. Io cousin io tsy nahalala fa ka izy ty isan'andro mampisakafo reniny. Fa de efa nataony fotsiny le izy satria en tant que ma cousin cousine de nataony fotsiny le service. Ka possible mety tsy manana ny maizy azy ny olona mifanerasera aminao, fa oza hoe ndana ajao foana izy. Fa tsy hainao fa matetika io olona hitanao io tsy fantanao fa efa mitondra n'le voan'ny fahalebiazana izy ao anatiny ao. Misy karazan'olona zany ohatran'izay. Ary io voan'ny fahalebiazana io tsy miseho endrika ety ivelany. Voan'ny fahalebiazana io tsy miseho amin'ny endrika fahaizana miresaka na fahaizana mandresy lahatra, fa miafina ao anaty zavatra naturel napetraka Andriamanitra ao anaty. Ajao foana ny olona manodidina anao, fa mety olona ambony io atsoatsy, mahaiza mifanaja sy mifanome tombambidy, fa izay ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ao amin'ny Romanina 12:10 dia milaza izy, Romanina 12:10, ozy hoe mitary lalana ozy izy amin'ny fifanomezam-boninahitra, mifankatiava, sahala amin'ny fifankatiavan'ny mpirahalahy ary mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Eo zany dia fa mila ianaranao sady hoe ka ilaina dia ilaina ny mifanome voninahitra. Tadidio fa ny toerana tsy ahitana fifanajana tsy misy voninahitra. Ny toerana tsy ahitana fifankatiavana tsy misy voninahitra. Ohatra fotsiny ohatra hoe ny mpivady ohatra tsy mba mifanaja, mazava ho azy zany tokantrano zany tsy ho hisy voninahitra, tsy ho hisy fiovana, tsy ho hisy fisandratana. Fa manomboka amboleonge ny fifanajana sy ny fifankatiavana, fa ho hitanao fa manomboka ho hisy voninahitra hitranga ao anatin'ilay tokantrano. Izy moa ry havagna ho zateo ny nanampoy fa Jesosy no zanak'Andriamanitra zay manesotra ny fahotany zao tontolo zao, nefa raha ny histoirany tena tsy nampino nizaniza mihitsy. Ary za mahita fa feno fahalebiazana ao anatinao, feno fahalebiazana ao anatin'ny vadinao io, feno fahalebiazana ao anatin'ny fiarahamonina zay misy anao. Ny zany mila mitandrina ianao ny amin'ny fomba hitiretenao olona,
fa tsy fantatrao ny antony nitondran'ny tompo ny olona io eo amin'ny fiainanao. Mila mitandrina tsara tsika ny am'izay amin'ny fomba hitretenao olo satria tsy hainao ny antony mahatonga an'io lasa akaikinao, tsy hainao ny antony mahatonga an'io lasa kamaradinao na fianakavianao na mipetraka ao an-tranonareo tsy fantako miara-miasa sy ny sisa sy ny sisa. Ka Davida zao tsy nisy nahita mihitsy, Davida mpanjaka io resaka io. Eny fa na ny mpaminany aza tsy nahita. Satria rehefa tonga ny mpaminany andeha hanositra mpanjaka araka ny baiko azo tamin'Andriamanitra dia tsy teo Davida. Dia na le mpaminany ara tsy nahita hoe any misy Davida, fa veriny fa reto le tovolahy be ranjanina manana ny maizy azy, zay neveriny maha olombelona azy, veriny fa ireo no tokony hosorana. Tsisy nahita Davida. Na mpaminany za teo tsisy nino azy, tsy nahita anazy. Nefa jereo fa Andriamanitra efa nanomana azy ho mpanjaka. Davida riavana dia maimbo tain'ondry ary tena tsy nisy olona intéressé taminazy mihitsy nefa lasa mpanjaka. Kotoala ho izy tsika varitra ty. Misaoran'ny tompo raha mba misy olona mino no avinao, satria tsy avy amin'olona zany fa avy amin'Andriamanitra. Za manokana dia mino no avinao satria Andriamanitra rehefa nanamboatra olona anankiray dia nametrahany destiné ao anatin'le olona. Zay mihitsy zany principe an'Andriamanitra. Asako fa izy manamboatra olona. Ohatra zany zao misy zaza viavy na lehilahy teraka androany, teraka niaraka amin'ny destiné mazava iny, fa tsy hoe teraka fotsiny comme ça. Zany hoe tsy misy olona afaka ny tonga eto ambony tany ity raha tsy efa nisy programma zay tian'Andriamanitra ho tanterahana à partir an'iny olona iny. Ohatrohatr'izay zany le izy rehefa. Ka ny mampalahelo dia ity. Efa naharesy any Goliath Davida, zay ny rahalahiny vao nino azy. Au lieu de tokony ho nino azy talohan'ny vahoaka rehetra, dia efa nahita anazy niady tamin'ny Goliath ka naharesy, zay ny rahalahiny vao nino azy. Fa avahan'io tena tsisy olona nino any Davida na ny rahalahiny ary. Efa nahita résultat taminazy vao nanomboka nino anazy reo rahalahiny reo. Mba efa niara-nipetraka tamin'olona mahomby ve ianao? Mba efa niara-nipetraka tamina milliardaire ve ianao? Possible io ramsenao io madamanao io zany milliardaire zany, zany olo mahomby zany. Ka ovao kely ny comportementanao manoloana anazy manomboka zao. Aleo foana mifanaja zary avana, aleo foana mifankatia, aleo foana mifanome voninahitra. Tsy vitsy rehefa ny olona tia manaja paozin'olona fa tsy manaja olona. Paozy no ajaina. Raha vao manao akanjo velovelondrirana, manao akanjo madio, manao costume, manao costard, zay vao asiny considération. Betsaka ny olo ohatran'izany manaja paozin'olona fa tsy manaja olona. Hafa zany ny fomba hitretentsika olona rehefa miaingo sy rehefa tsy miaingo. Raha ijonona mpanao batisa zao no mivavaka ao am-piangonana misy anao, mety taiza ho aiza ny plasiny. Zany jonona mpanao batisa zany tsy miaingo, fa tena paozy mampalahelo ary tena na ianao aragaga hoe ty ve zany jonona izany. Sy raha fa mety napetraka anao tagny amparany afara izy raha anao no diakonina. Ka raha mijery ny olona akaikinao io ianao, dia inona no hitanao? Raha mijery ny vadinao ianao, inona no hitanao? Raha mijery ny rahalahinao, ny rahavavinao, ny anadahinao ianao, inona no hitanao? Jereo tsara mba magnafatrafatra kely atsika vehivavy zay magnaraka eto fa ny mahatonga ny lehilahy maditra io rehefa tafita ny antony dia satria maltraité izy tamin'ny mbola tsy nisy atao, dia lasa mamalifaty. Indray tsika vehivavy tsika no miasa fa le lehilahy tsy miasa, dia traité-tsika sahala amin'ny mpanampy, traité-tsika sahala amin'olo tsy misy dikany. Dia jereo amin'izay un jour mahalehilahy ny lehilahy matetika mitady hevitra foana izy mikaroka mba hatafita ny ankonana, dia agny amin'izay izy vao maditra, dia eo amin'izay anao milaza hoe misy devoly izy na misy iny izy, tsy dia zay loatra fa matetika maltraité izy tamin'izy mbola nijaly, dia rehefa tafita izy mamalifaty. Ka mba tsy hisiana zavatra sahala amin'izany dia n'izao mifankatiava tsara, mifanaja, aoka mba tena ho bien traité le olona akaikinao. Ajao zany ny vadinao na dia chômeur aza. Ary mitodika amintsika tsy manambady eto za. Raha misy olona tsy mety aminao androany, ajao ihany izy. Valimo ampahendrena fa za diso mahay vava loatra, so any aninanao any aorinany. Misy amintsika vehivavy moa dia ohatran'izany. Mahita an'le olona malotoloto kely androany,
mahita an'le olona ohatra hoe tsy anasa tsy haiko tsy amin'inona androany de tena traitentsika sala amin'olona tsy misy dikany metsika vavamaigna sy ny sisy raha tsy mety aminao izy ajao tsara fotsiny valio ampahendrena ny demandiny ataovy resaka tsotra fa aza manao vavabe fa tsy hainao io olona miona aminao io hoe olona sala amin'ny ahoana io teo aloha za moa matetika de manao témoignage foana ny amin'ny fiainako za manokana de niarina zavatra sala am'zany haiko tsara zay mahatonga na mahay mampianatra anao mahay mampahery satria presque reo zavatra zaraiko aminao eto reo zavatra niainako daholy de po manana idée be da be afahako manampy olona afahako manolotsaina olona ao anatina ka sarotra ka manomboka eto nizaniza mifanina aminao nizaniza miona aminao ajao foana izy tsy mahafaty antoka zany manaja olona zany toetran'Andriamanitra ny manaja toetrana zanak'Andriamanitra ny mifankaty ary tsy perte ianao raha manaja inona tokoa moa zany tombony ho azonao raha ohatra ka miavona ianao manova inona ny fiainanao moa ny avinavina tsarovy fa ny avinavina dia mitondra ho any amin'ny fahafatesana mitondra ho any amin'ny fandringanana fa ny fitiavana zay ny lazain'ny baiboly hoe lehibe indrindra aleo mifankatia aleo mifanaja aleo mifametombambidy foana ny fiainana satria zava-dehibe ry havana zany ary anisan'ny secret ny ry havana satria misy olona tsy ampoizinao miona aminao mety olona mahay zavatra mety olona intelligent mety olona important fa io zany tsy voatery ivoaka ty ampozy ty ivelana misy olona ny ry havana tsy tia ampozy misy olona tsy tia amin'ny geste misy olona tsy tia mirehare tsy tia maneho ny endrika hoe za zao na za iry mety tsy miresaka aminao akory azy izy fa apartirany fahaizanao manaja azy possible anao igoka zavatsoa avy any aminy jerevo tsara fotsiny raha ohatra tsika mangetaheta te hisotro rano de tsy maintsy raisitsika le tavoangy ataotsika ry ambony tsy maintsy ambony plasin'ny tavoangy zay vo afaka misotro rano tsy maintsy ambony plasina vera misy rano zay vo afaka misotro rano donc zany raha mbola tsy mahay manambony olona ianao raha mbola tsy mahay manaja olona ianao raha tsy mbola mahay manome tombambidy fiainan'olona ianao possible tsy hisy zavatra ho voaray mihitsy amin'ny fiainana satria ity fiainana lalovantsika ity dia miankina manolona daholo ny zavatra rehetra rehefa hitahinao zao Andriamanitra olona no irahany ampianatra anao Andriamanitra olona no ataony mampianatra anao izara fahalalana Andriamanitra olona raha anokatra varavarana amin'ny fiainanao Andriamanitra olona no ataony mifanena aminao zany zavatra ny ianaro manetre tena ary tena aza mba mirehare mihitsy aza miseho mizesta manolona zany aza mahahay vava manolo zany fa tsika zanak'Andriamanitra io mahay ny zavatra rehetra mahay manetry tena tsika mahay mihetry tsika zany foana ataovy fa ho hitanao fa ho lasa lavitra ianao de tena mitsodrano zany nako rehetra zay manaraka eto amin'ny TFB ty mitompo any hitahanao aza maimaika an'zany geste zany fa ny feno rano tsy mikontsana aleo foana ianao aleo ny olona nilaza ny fahalebiazanao aleo ny vokatra ho fiainanao no hiteny ho azy fa aza maika hiteny hoe za mahomby za mandresy za tahiny za sefo na za zao fa aleo ny fiainana no hiteny sala ny frigidera zao tsy mila nkamantatra marobe hoe mangatsika sa tsy mangatsika fa fantatry ny olona ho azy raha vao frigidera zany tsy maintsy mangatsika ohatran'izay koa ianao raha vehivavy ianao tsy mila mandresy lahatra nizaniza fa tonga de fantatra ho azy hoe na ianao antsony olona mademoiselle na ianao antsony olona madame fa tsy ataonao dalala eraky ny tanàna hoe vehivavy aho viavy zao hoe fa fantatra ho azy hoe viavy na lehilahy ny fahombiazana tsy azo afenina fa miseho azy amin'ny fotoanandro de zay indrindra no mba tiako ampahirezana anao amin'ity androanyity hoe samitsika mifanaja samitsika mifankatia na i olona lazainao fa tsy mety aminao tsy hainao nge ny zava-miafinao amin'ny fiainana mba anao témoignage kely aminao mihitsy tadidiko nisy olona zay tena mankahalana izy halany ane fa tsy mba vitany hoe zavatra tsotsotra fa tena halany de izy zay kay tsy mahafantatra ankoatran'le hoe mahapasteur ana de ndray andro am'zay ary izy ty tompoko mba nisy zavatra namidiny nisy zavatra namidiny de niodikodiny eraky ny tanàna zareo nivarotra produits locaux tam'zay tsy teneniko hoe inona le produits locaux niodikodiny eran'ny tanàna de allo tadiavina am'le patron allo tadiavina le olona mividy an'le entany allo de ino am'zay izy ty allo izy le
le olona teo ameko anao mihitsy ny telefonan'le olona ividiny tiantagna tia de nareo no miona de nifanao rendez-vous jerevagna aveo tsy zahay no miona teo megnamegnatra fotsiny am'le vavabe andavanandro anao olo tsisy dikany karan'io pastera zay ny tsisy dikany amina anao or nefa riavana indraindray olona zay miresaka aminao io tsy hainao ny fiainana ny ambadiky tsy hainao izy olo manao kory ary tsy voatery hoe rehefa pastera zany ke tsy maintsy sahiragna boribory fa misy fiainany ambadiky eo zay tsy fantanao aleo foana mifankatia aleo foana mifanaja fa zany ny lakileny fiainana zay riavagna ny azoko nizarenanao hoe minao fa ampilesinao mba mitsakotsako miatrika amin'ny tontolo andro indray zany azadigny fivoriam-bavaka atsika rehefa alahady ny andro amin'ny 8 ka hatramin'ny 7 amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 amin'ny 10 ka hatramin'ny 11 amin'ny 11 ka hatramin'ny 12 averiko indray mandeha rehefa alahady amin'ny 8 ka hatramin'ny 7 amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 amin'ny 10 ka hatramin'ny 11 amin'ny 11 ka hatramin'ny 12 anasana antsika rehetra tsy ankanavaka ho anao zay vonina azadiny mitondra kasibosy ny numéro téléphone ahafahanao mifandray amin'ny pasteur de ny 034 43 858 15 averiko indray mandeha 034 43 858 15 ampifaliana tanteraka ny arahantsika teto minao fa mety aminao zany lesony zany ary azadiny manohana ny ministera mpanipotsika raha mba nahitanao soa ihany izao fiarahantsika izao manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed.